mamianatra amin'izao tontolo izao. Miresaka daholo ny gazety ety, miresaka daholo ny télévision tia andafy ety a. Fa de ozy ianao tena moyen-âge, any moyen-âge Madagasikara. Ny alabato a, ny olona milaza tambitabazana vola, ny tsindry azo lena. Salama daholo e. Androany zany a, vao tena nahazo fahafahana tanteraka ny fanahiko a. Tsy hiasa loatsony a, na hiresaka momba ny toedrara politika Madagasikara. Satria nisy fotoana ihany, efa ngambany efa herintaona miezaka foana hoe tsy resaka politika intsony eto ampejy, de fa hoe de tafiditra ihany. De tsy resaka politika jamiko eto, de tafiditra ihany. Fa androany kosa de tena afaka tanteraka izay hay zay, afaka tanteraka izay le problème na conscience. Problème conscience kely izy, eo le fitiavanao ny tanindrazanao, eo no malahelo anao mahita ny zava-mitranga Madagasikara hoe zao ve mahazo Madagasikara nefa ny olona de firenena isan-karazany, na nationalité inona io na nationalité inona ny mihaona aminao eny an-dalana, mampiara-miasa aminao a, de lasa daholo ny firenena zareo. Mandeha manao vakansy zareo a, hitanao hoe milamina na ny avion na ny ina moa zany, ny aéroport mitantara zay ataony any amin'ny vakansy eny a. De ny anao nefany a, de manengany sanandro. Zao na avion national raha tsisy tsony andehanana ody a Madagasikara, fitetaka amin'ny tany amin'ny zavatra ataony ny mpanao politika. De inona moa zany no naafaka na masura à 100% fa afaka tanteraka tsy resaka ny toedrara politika intsony a Madagasikara. Afaka tanteraka ary madio be ny fanahiko a, satria afaka didy amin'ny fatana voalohany. Faharoa manaraka an'izay a, misy zavatra hafa ho ataoko a, de zay no manampy a be de be a hiala am'le izy. Voalohany a, de raha mijery ny fandehan-javatra Madagasikara, jerenao reo le fifidianana farany teo, de ohatr'ireny ve ny fifidianana amina firenena amin'ny 2023, ohatr'ireny ve fandehan'ny fifidianana. Mamianatra amin'izao tontolo izao. Miresaka daholo ny gazety ety, miresaka daholo ny télévision tia andafy ety a. Fa de ozy ianao tena moyen-âge, any moyen-âge Madagasikara. Ny alabato a, ny olona milaza tambitabazana vola, ny tsindry azo lena. Tsisy azonao atao tsony satria inona moa ny idirako lalina koa amin'ny lafiny ray, satria raha olon-dehibe reo ve, raha olon-dehibe ve ianao ve ohatranao hoe olona farany ambony grady amin'ny gendarme na miaramila, de resaka firy 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, zay no ivarotanao fanahinao, zay ny ivarotanao firenenao. De iza moa zany andeha nanatra an'ireo olon'ireo? Iza nanatra tena tsy manana conscience tsony le olona, tsisy afa-tsy hoe mahazo milliard moa de atao inona? Ividianana trano, ividianana 4x4, de milamina be fa mahazo 4x4 de ino maka deuxième bureau. Zay le mba tanjo, zay le mba fierté hoe mahazo volatsy. De rehefa dinihiko hoe oza hoe inona moa zany no fananaranao azoko atao amin'ny olona efa tsy manana conscience tsony. Na ministère ny fitsarana, mpitsara ianao, ministry ny fitsarana ianao, ny anton'ny lofosanao ny anaranao tany amin'ny université, ampanjaka ny lalàna, hiaro ny lalàna. Zay ny nanaovanao fianianana. De resaka 4 milliards de anarinao ny maha-olombelona anao, ny fanahy maha-olona anao. De irehetrarehetra io zany efa de ina am'le fividianana, de azo vidina vola daholo kaikay zany a Madagasikara, na ny haute cour constitutionnelle, etretanao zany fitsarana avo malala fanorenana, fitsarana avo malala fanorenana. Zareo misy ina moa zany fitorina amin'ny tsy fitezan'ny fifidianana, irrégularité. Io zao alefany io i fitorina io. Zareo efa manao arrosage, mbola tsy vita akory ny fitorina sy ny valy mpifidianana definitif a. Manao arrosage zareo, manao arrosage zareo amin'ny volam-bahoaka,
ao amin'ny ambasady aty Paris aty. Vola gasy anaovany zareo arrosage fa naresy hono zareo nefa mbola tsy vita akory ny valim-pifidianana. Manino zareo manao arrosage satria fanta fa ny HCC azo vidina vola. Ola pailalana ola any farany ambony mba tavandraigny androm-panjakana zany miaro fanjakana le firenena ray manontolo no arovana de resaka firy vola 4 milliards ariary de zay no anarin'ireo olo reo ao ny amin'ny HCC ao amin'ny CENI zavatra teneniny de tsisy mandainga tsy ao ny air préfet ao ny gendarme no manamboninahitra. Ina dika manamboninahitra zany? Manamboninahitra zany tokony manana dignité, manana honnêteté, probité. Zay ny zavatra tadiavina indrindra hoe manamboninahitra zany ianao, miaramila zany ianao, nanao fianianana ianao, nanao zavatra rehetrarehetra ianao tamin'ny fiainanao ray manontolo miaramila sy gendarme anao, fiainanao ray manontolo, lovantaranakao. Nefa anao de resaka karaman'olona vola kely etsy de arinao ny maha-olombelona anao. Ao daolo dao zany rehetrarehetra zany hatrany amin'ny ben'ny tanàna ny mpamvoatra any de omen'olona moto de iny ianao fa anao osoka, iny ianao fa chef Cisco de anao so ka rehefa dininy reo rehetrarehetra eo de tsisy olona tsony zany a Madagasikara vonona ny aro ny tanindrazana, vonona ny eritreritra ny hoavin'ny tanindrazana, tsisy olona tsony. Matoa olona anankiray afaka mibaiko ny androm-panjakana rehetrarehetra, afaka mibaiko ny miaramila, afaka mibaiko ny HCC, afaka mibaiko ministerna fitsarana, afaka mibaiko ny rehetrarehetra, mandady daholo amin'ny vola de ina tsony azatra azonao resina am'izany. Ina no teneniko, ina no teneniko isan'andro eto fa mazava be nge izy hoe mazava be hoe le olona tsisy atidoha tsony, tsisy fanahy, tsisy conscience tsony le olona fa de mahazo vola kely etsy de zay sasany ara koveta ara ny nandeha fidiana no men'olona koveta de za ve zany moa zany no iza moa zany no messi sa kamikaze sa iza sa extraterrestre zany hoe anaovany toetsain'ny olona am'zany situation zany. Misy raha ny olona tsy nahazo vola akory fa de mogaoga ohatra n'iny andeha fidinany rajoelina tena io safidinao aminao ana. Jereo bilan ny andro rajoelina 2019 jusqu'à 2023 mazava tsara nina moa zany taremarka rehetrarehetra fa ny nahantra mafy Madagasikara. Ny banque centrale namoaka ina moa zany taremarka voatelo andro zay nilaza fa hoe mbola tsy ary ny kodidi ohatrany tamin'ity ina moa zany andro rajoelina ty ny sandany ariary, mbola tsy ary ny kodidi ohatran'izany. Potika tanteraka le ariary euro fa 10,000 aiza ny velomanao am'izany. De zany zavatra zany ve fahita ny fahantrany malagasy, ny délestage eo, ny tsy fanjariany lalana, ny ina moa zany vidim-piainana, mijaly tsy mihinan-kanina le gasy mole fidinany rajoelina ihany. Dinona no azoko tenina am'izany, amony tena amin'ina zany iresaka an'izany am'le olona. Zay raha mety aminy, ary olona tsy ray fa amina tapitresany maro de tena tsy tonga saina mihitsy. Itena hoe avy andranana, oza tena fa tsy avy andranana tsony, tsy avy andranana tsony fa tena asa azo mpanafody sa aliénation, mitapy. Sasany mahita lalana anankiray fotsiny hoe RN 44 makany Ambatorozaka tsara be le lalana, tena navita zavatra mihitsy filohanao, tena hoe zareo le lalana milay be. De tsy taky ny sainy tsony akory nge fa hoe Madagasikara ka misy route nationale firy de firy am'ireny ny vita. De ny olona tsy matakatra afa-tsy le hoe eto ty RN 44 ty milay be de ihany ny avoakanao ina avoakanao. De olona bady be ohatry zany ve de inona ny andaneko fotoana iresaka an'lizy mikasika an'lizy ka olon-dehibe reo na ny gendarme na ny HCC na ny CENI na ny ministère fitsarana na ny rehetrarehetra zay mahakasika ny zavatra io olon-dehibe reo de velao izy alao izy hoany sitra raha hoazy satria misy zavatra hafa. De akoatran'izany de ireo olona reo maro tombotsoa kely ohatrany Lalatena, iry Toavina Arabe, iry Dadany Jemima de mibitabitaka, ery Zokovonjy mibitaka amin'ny zavatra io. Tombotsoa kely ho anazy personnel de mamony tena izy miaro ny fitondrany io mamony tena ary tsy ray i Marie Michel isan'andro isan'andro dina nataoko am'izany raha olona efa tsisy ina moa zany very moray ozy zay betsy misaraka olona very moray hitako ny fifidianana io d'ailleurs koa io le fifidianana
tsisy afaka anasakana an'izy na de fa hita zao fa misy candidat raka amby folo ve tsy manaiky le règle du jeu de mbola force hatramin'ny farany any Rajoelina de jereo izy rery amin'ny ban re amin'ny proclamation ny ina moa zany fifidianana de tsy menatra akory izy tsy mana problème conscience hoe tsy normal zany za rery ny eto de mivoaka avy eo izy manao interview de ina zatra tena tena misaotra malagasy rehetrrehetra naneo ny safidiny amin'ny tany démocratique sika ina moa zany mbola namerina fatokisany amiko anio ny asa zay efa navita zareo tsy haiko le ihany Rajoelina na misy an'le conscience zay tena zavatra eritreretiny ve le zavatra teneniny sady voatery tsy maintsy andainga sy andresy lahatra tena foana zavatra rehetrrehetra fa olo ohatra ny any Rajoelina reny nitondra ny Madagasikara de zao hoe mijanona androany définitivement ny resaka politique amiko définitivement mijanona tanteraka noho zay lafiny zay taloha mbola hoe tiany tena Madagasikara malahelo ny tena ka jereo raha Madagasikara zao ve tamin'ny andro fitondrany any Rajoelina anatin'ny 5 taona io nanao chute libre amin'ny fanitrana voalohany amin'ny fanitrana de mbola ahoana ny itoizany io amin'ny ina moa zany 5 taona manaraka de maninona no mbola lany any Rajoelina satria be dia be ny vendrana be dia be tsy misaina fa omena vola fotsiny de tsy misaina tsy mieritreritra mihitsy hoe ianao ange na ividy jet privé ianao ka na ina moa zany ny ampiasainao anazy raha tsisy atsoatsy zay loha raha ny ina moa zany ny era Madagasikara fitetaka amin'ny tany zay ray hoe jerena zany tsy misaina tsony ny gasy tsy mitsaina tsony ny olona fa de matoy io tanteraka matoy zany fa manao forcing satria be dia be ny olona azony vidina be dia be ny gasy zany tsy miasa loha na tsisy saina eritreretina le ho avy Madagasikara ho avy ny ankizy jereo université tsy raha manjary migrève ny mpianatra tsy mahazo bourse ny mpampianatra amin'ny université migrève tsy mahazo ny volany convoquena ny amin'ny zandary convoquena tsy gadrana tahorina aleo makasisiny de inona no tena tonga ankoto tena tapa-kevitra tanteraka hoe jany io satria manana zavatra anankiray mahafalifaly ahy zany amin'ny fianako mahafalifaly ahy mikasika Madagasikara de ity fikambanana ny taritiny izy moa Randriamasy Natanaela ty ho an'ny diaspora mikarakarany io zay ary be dia be ny asa amin'io zo fotsiny ary angambany isan'alina zay mivory amin'ny WhatsApp vidéoconférence ny ray any Londres ny ray any Dubai ny ray any Montréal ny ray a Paris zay ny Suisse sanandro zay miresaka isan'andro efa tsy arakara ny asa atao amin'ity etsika diaspora ty satria ny tanjo le diaspora de averiko ihany fa hoe mba isakafoanan'ny malagasy 7 tapitrisa sakafo ray isan'andro sakafo mafana ray isan'andro sakafo ray isan'andro akory tsy vitany fitondrany any Rajoelina amin'izao 2023 zao sakafo ray rano fisotro madio ho an'ny malagasy 7 tapitrisa tsy vita le fitondrany zany zay tsy hiditra tsony amin'ny hoe électricité hoe jiro zay tsy hiditra amin'ny hoe anatry zany mbola zavatra hafa fa inay de hoe sakafo fotsiny mba misakafo fotsiny le gasy kely de mba misy sotro rano madio zay fotsiny ny anjaranay fa goavana be zany ka io tafiditra amin'io zany anatin'io zavatra io amin'ny foko ray manontolo de ifonce amin'io zavatra io de zay mahatonga namanina conviction hoe tsy nanenako tsony zay nanakena ny fitondrana nanakena zavatra tsy mety amin'ny politika nanakena rehetra io de am'izao fotoana zao tanteraka ny saiko satria misy projet ataoko ina moa zany anampiana amin'ny malagasy de am'izay madio tanteraka hoe tena manao azao manampy amin'ny malagasy fa zay ataony zareo tsy misaina amin'ny politika tsy misaina amin'ny fitoranam-panjakana tsy misaina amin'ny rehetrarehetra io de velao ho azy ny aza fa ajanona eto zay zavatra ny tenako taloha tany raha zay mbola nenjehana de azony atao eritreriny zany olona ina moa zany olona tsy de anina moa fa de ana fa de nina zany de hoe zay zavatra teniko rehetrrehetra tany de janona teo iny zany zavatra teniko mikasika ny zavatra tsy mety gne zavatra teniko nga za teo nanao ampamoaka nga za teo nanendrikendrika olona nga za teo nitarika ina moa zany nanelitsaho tsy marina sany nitarika fisavorovona
tsisy eloko penalina nandray nataoko teto fa rehefa tsy mety fotsiny hoe la mandanga am'zao la na ohatran'zao de miteny de mitsana tanteraka any iny fa lalana vovoany izy raha faly be manao anti-projet ty satria manana ekipa mafinaritra fa miray saina be zay anatin'ny l'équipe le organisateur zany fa aveo mbola hoavy daolodolo ny diaspora rehetrrehetra anampy anay efa hitako taratra ny amin'ny message ny diaspora isan-karazany eran'izao tontolo zao fa vonona zareo hiaraka aminay hanao anti-projet ty de mafinaritra be anazy zany au moins zany mba matsiaro tena hoe ilaina au moins zany mba matsiaro tena hoe misy zavatra cause ina moa zany mampamotive ny ekipa mafinaritra ny relation amin'ny gasy rehetrrehetra tena mafinaritra ka de ho ataonay izay projet zay ezaka zany o projet raha tsy kapakapain'ny fitondrana ndraiky ho enao mandeha manampy malagasy neny ka voakapakapa ohatra nahazo ny rady rafalimanana iny mitondra avion any Dubai andeha amahana olona de iny kapahin-dralahy iny gadran-dralahy iny ka izako mba tsy tonga am'izay satria efa tsy mikitikitika amin'ny politika tsy mitabataba amin'ny politika mihitsy fa de ny anasoan'le malagasy anampy le malagasy amin'ny sakafo sy rano madio zay no atao de oza hoe madio tanteraka ny conscience am'izao fotoana zao assure 100% fa tsy tafaverina tsony iresaka ndray mikasika ny situation politique iresaka ndray mikasika ny zao satria io fatatsika fa Madagasikara tsy migasy tsony aza mieritreritrnao hoe gasy anao mieritreritra io Madagasikara anay io tsoasoandro tsisy Madagasikara anareo tsony ao tsy anareo tsony Madagasikara io de za tsy ny safidinareo no atao amin'ny fifidianana présidentielle tsy safidinareo ngany olona fidiny be sy ny maro no lany eo non zay manambola sy manana pouvoir satria corrompu daolodolodôly Madagasikara nina moa zany androm-panjakana ray manontolo mbatoa tsy safidinao no ino moa zany lany tsy zavatra tianao tenenina azonao tenenina hoe anao Madagasikara de afaka mitenao tsy mety kosa ranga taninay ty zao na anao voatifitra anao migadra tsy zay revinao no atao fa zay revin'le rono hoe nalefa ny aiza ny voly na anamboarany colisée tsisy lavanazy voly io nanamboaran'inona de zareo ny tompony io zareo ny tompony pouvoir zareo ny tompony basy ny tompony rehetrarehetra fa anao gasy de misurvivre araka lenteniko hoe raha hitsoka de indana mitsoka fa raha ola tsy afaka mitsoka moa da ninona anao fa de eo fa de mangina vavanao ataovy zay ina moa zany zay azonao iainana amin'ny fiainana mafy be fa tsisy azonareo atao amin'io zay koa natonga natapa-kevitra hoe tsy azo atao io de aleo io amin'io de ny zavatra azonay atao de mba manampy an'izay tena fahoriana tanteraka manampy an'ireo le ina moa zany le tsy maty amin'ny gera reo miady anareo anatin'ny gera nareo anatin'ny fijaliana anatin'ny rehetrarehetra nareo de manampy an'le gera manao croix rouge zany ka manjavatra ataoko eo croix rouge hoe mandeha miady tsy afaka mampijanona an'le ady fa zay maratra de tsabola zay natao ny croix rouge mitsipona amin'ny maty zay le zareo fa de aza andefa alefalefa tiamiko tsony mikasika ny politika hoe zao ndraiky ery kotarie nisan'izao ndray ony ahoana ny samborandray ony colonel anankiroa zao za tsy mila an'izany tsony tsy mila an'izany tsony satria zay le revany na faly anao na tsy faly safidinareo koa io matoa tonga am'izao toeran'izao Madagasikara de ny gasy any ny fidin'io ny gasy any ny varimbarina ny fidy olona tsy tokony fidina tany amin'ny taloha tany taritin'olona anonga-panjakana miara-maty any nefa rehefa veda ataony nanny anganiny ny vadiany safidiny gasy io aza menimenina sady aza mitsoka fa de reveo manja fa raha zay tantaranareo nisy ny maramila de fitaindrareo tamy fitifirana mikatsoko tsy mila an'izany tsony zay le revy am'izao matatesa de zay fa ny zavatra azoko atao de anampy any gasy le tena hoe tsy mihinan-kanina le mato azy zay ny rôle koa de motiver be anao an'izy miaraka amin'ny équipe formidable sura daholy